Eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato no anatanterahana ny Salon International de l'Habitat ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao. Folo amby zato ny mpandray anjara izay ahitana tranoheva dimampolo sy dimanjato. Ny kalitaon'ny vokatra ampiratina ny tena mampiavaka ity andian'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny hetsika ity raha ity fanazavana ity. Tena mampiavaka azy par rapport amin'ny tamin'ny taona dia resaka kalitao izay namono izy produit rehetrarehetra hoe ho ampiasainay amin'ny toerana satria manino io misy resaka sécurité publique raha ratsy kalitao zay zavatra hoe ampisainao dia mety hoe ohatra fotsiny amin'le ciment dia mety jera fotsiny le tsara dia ny tanjonay dia ho asiana produit tsy contrefait le izy mais ary tena manara-penitra zay zavatra tena mampiavaka azy. Manaraka an'izay koa le resaka financement manana sponsor officiel zay BNI dia BNI fa manana efatra asa dimy produit vaovao afahany hoe afaka na hoe vitry trano na hoe vity tany na hoe avozina le trano na hoe ary misy garantie le izy solidis garantie dikan'izany tena misolo amin'le atzay rehefa makavoly ianao dia tsy maintsy engagé ny fanananao amin'io zao tsy zay tsony fa misy le solidis mipetraka ao dia ohatrany hoe protection zany dia tombo zany mety tsara zany le protection amin'ny mpanjifa consommateur.